Salama tompoko faly miarahaba atsika rehetra izay mahita an'ity vidéo ity. Voalohany teny moa zany a, inoako fa salama aby nareo tsiraikiraiky izay mahita an'ity vidéo ity. Anombohako an'ity vidéo ity dia ny zavatra eto an-tanàna moa zany a, tena iarahantsika mahita fa mampiteny ny mona. Mahinona moa zany miteny hoe mampiteny ny mona? Mampiteny ny mona satria na dia tegna tsy te hiteny, na dia tegna tsy te hilaza, dia tafiteny satria efa mihoatra ny fefy loatra ny zavatra hita eto. Dia voalohany moa zany a, miombona alahelo tanteraka ho an'ireo ray aman-dreny izay namoy zanaka, ho an'ireo rahalahy, rahavavy izay namoy izay retapo izay, dia miombona alahelo ihany koa ho anareo havana rehetra izay namoy havana tsy foina, namoy havana tsy tendry moa zany a, dia mirary fiononana feno ho anareo rehetra fianakaviana moa zany ny tenako. Dia vidéo ataoko androany a, dia ilaza makasika ny zavatra hitako zaho a, ilaza mikasika ny zavatra tsapako zaho a, ho an'ity Madagasikara atsika ity. Zaho moa zany androany a tsy dia hidika resaka politika loatra satria tsy dia manakambara loatra zaho amin'izay, fa makasika satria zaho tsy mpanao politika, fa zaho olo-tsotra, zaho tsy olo malaza, fa olo-tsotra dia mipetraka amin'izay maha olo-tsotra izaho zay zany ny vidéo ataoko androany, mipetraka amin'ny maha citoyenne fotsiny anahy moa zany zaho androany a, dia aneo ny hevitrako zaho. Ka ialako tsy ny diany mialoha tompoko raha ohatra ka anafitohina ho anareo ny zavatra ho teneniko androany, raha sanatria moa zany a misy zavatra tsy mety ho resahako eto androany a, dia efa ifonako diany mialohany vidéo moa zany ny zavatra ho lazaiko androany. Dia zaho miteny eto koa tsy tena hoe tompony jery moa zany a, tsy lapan'ny fagnahy sanatria, fa miteny araka ny zavatra hitako, ary tsy tena hoe zokin'olona koa zaho miteny eto a, fa zandrin'olona aza. Dia anombohako ny vidéo ataoko androany a, dia mandeha amintsika vahoaka. Tsotra moa zany tena antony nanaovako an'ity vidéo ity, satria mety ho maro ny zavatra ho resahako eto ary mety ho etom-po zaho a, dia zay mahatonga zaho mifona diany zaho mbola tsy manomboka an'le vidéo. Dia voalohany zaho ametraka fanontaniana ho antsika vahoaka malagasy. Ny fanontaniana apetrako amintsika dia zao: atsika moa zany a mandra-pahoviana atsika vahoaka malagasy a, hijanona tsy ho matotra. Mandra-pahoviana atsika malagasy a, hiaina amin'ny fiainana feno sangisangy foana. Tena hoe za tsy contre blague a, za tsy contre sangisangy a, fa atsika tsy manisy limity tompoko, tsy manisy barazy an'izay toerana tokony asiana sangisangy sy fimehezana izay. Fa antsika efa ataontsika bazy amin'ny fiainana mihitsy ity blague sy sangisangy ity. Na dia ka efa sarotra dia sangisangy foana nanaovantsika anazy. Na dia ka efa tokony tsy hisiana an'izay sangisangy zay a, dia mbola anasiantsika sangisangy. Efa sarotra angerireto zany fahafatesana izay amintsika zanak'olombelona, zany fahafatesana izay a, dia efa piro le ka, efa any amin'ny faratampony zany fahafatesana izany. Nefa inona ny zavatra ataontsika? Dia mbola misy olona minina, mbola mahasamby sangisangy an'le izy. Maninona moa zany tena an'izany? Anombohako anazy, nivoaka le resaka makasika ny donaty sy ny valavo reny. Atsika malagasy reo mihintsy no nanao resaka lasa vazivazy. Ahoana moa nataon'ny fanjakana ho taitra mahita zavatra ohatran'ireny? Tsy taitra zareo satria efa hainy fa ho sangitsika aby zay zavatra mivoaka io. Atsika zany efa tsy manisy limity, tsy manisy barazy hoe aiza tokony anasiana an'le sangisangy. Avelako aloha makasika an'izay donaty sy menaka sy ny sisa izay, avelako aloha iny. Fa hiditra zaho amin'ny vidéo miparitaka zay manko ny antony an'ity vidéo ity. Misy vidéo an'ny ministra zay any a miparitaka, vidéo zay tokony hanafitohina, vidéo zay tokony ahatouché foa, vidéo zay tokony hanohina ny foa, nefa dia mbola atsika malagasy mihitsy no misangisangy amin'le vidéo. Mbola resantsika sangisangy le vidéo, nefa resaka tena hoe mafonja, mankarary fo le izy a, atsika mihitsy no mivazivazy amin'le izy. Ahoana moa zany ataon'ny fitondram-panjakana ho taitra mahita le situation, na dia ino situation misy eo? Tsy taitra zareo satria atsika mihitsy no voalohany misangy an'le izy, atsika mihitsy voalohany mandray le raha blague, atsika mihitsy mandray le raha blague, atsika mandray an'le raha sangisangy.
Tena misy mihitsy tena hoe videoan'ny ministra igny zany tena hoe ataon'olo sangisangy nefa efa resaka tena hoe mampalahelo resaka fahafatesan'olo maro olo mandeha raiky amby 30 maty de mbola sahanareo ve manao video igny manao sangisangy azy tena efa trop tompoko trop ny fanaovantsika malagasy blague eto Madagasikara de farany karaha marionnette zany Madagasikara feno vandivandy feno sangisangy feno blague mameno Madagasikara de lasa hita aby zay zao tsanga tsamanoragna rehetra zao hita Madagasikara satria diso tafahoatra fanaovantsika blague atsika zany tsy mipetraka amin'ny vahoaka mba hoe mba matitra mba arakaraka ny situation mba tokony hoe mba ho matitra zany atsika fa tena tsisy an'izay Madagasikara tsisy fa sangisangy mameno sangisangy atsika miteny fanjakana atsika manome tsiny fanjakana nefa atsika mihitsy tsy matitra raha ataova hoe tsika rehetra ataovany situation hita misy zao resaka délestage amitsika Madagasikara ao avelako aloha resaka fahafatesagny misy ny resaka délestage misy ny resaka embouteillage misy ny resaka fitakina boursa misy ny resaka von'olona misy ny resaka be de be fa io atsika tsara mba sérieux mbola ahitavantsika blague fo amin'ny situation maro grave aby zay mbola blague nandraisantsika malagasy azy mbola sangisangy andraisantsika malagasy azy imagineo ane agny amin'ny firenena hafa regny situation hitantsika Madagasikara ao zao imagineo amin'ny pays hafa fa ohatrany nahoana nataony vahoaka ohatrany nahoana nataony vahoaka naneho ny fitakina ohatrany nahoana nataony vahoaka naneho hevitry fa tsy karaha ataontsika io atsika efa tena hoe fa tsisy place ny fanosina blague tsisy place tsisy limite tsisy barazy fa raha jiaby sangisangy songetaka raha jiaby blague de tsy tahatra manko fanjakana tsy anomezako tsiny azy nareo manome tsiny fanjakana za eo ihany aloha fatin'ny fanjakana fa raha io fomba hanaovantsika anazy io vao maika ireo tsy mihetsika vao maika ireo manakipy satria manino atsika vahoaka malagasy tokony mba hoe mba ho matotra ireo raha ataontsika blague ay manafa resaka fahafatesana le retsy mbola misy olo manao sangisangy misy influenceur mihitsy manao video igny agny hoe atao blague misy olo mireazira hahaha zay ve mba rariny tsy rariny blague diso toeragna antsika malagasy diso tafahoatra fanaovantsika marigny ilaina ny blague ilaina ny sangisangy ilaina ny buzz ilaina ny ref fa ny atsika Madagasikara ao efa trop nanaovantsika blague efa mihoatra amin'ny fefy za mahasaha milaza fa 85% amin'ny firenena mandroso tompoko de firenena feno vahoaka matotra firenena feno vahoaka mahay manisy limite hoe aiza ny tokony anasina blague vahoaka matotra sérieux manao fitakina zay mantoko ny fampandrosoana milaza atsika hoe oui ekeko etany premier responsable amin'ny resaka développement amin'ny pays anankiray kanefa ny vahoaka ihany koa raha vahoaka tsy matotra karaha io ataontsika vahoaka miaigna agnatin'ny pays anankiray tsy possible atsika miendandra fandrosoana sinisisa fa tsy possible raha karaha io nanaovantsika azy maro ka manome ohatra koa zaho avelako aloha resaka fahafatesana manome ohatra koa zaho makasika ny mozika makasika ara zany ao amitsika Madagasikara ao manaovanao raha matotro mamoanao hira tsara mamoanao hira milaza raha marigny hira clip tsara tena hoe ao tsara fa io tsy tian'olo io tsy partagen'olo io tsy ataon'olo TikTok tsy tian'olo de sanatria ve tsika malagasy moa zany magneky atao hoe tia raha ratsy tia raha mantsimatsiny tia raha tsy manjary fa une fois misy hira mantsimatsy milaza raha tsy metimety betibety io malaza agny amin'ny firenena mandroso ve anao tompoka hita hira karaha zay matony io artiste raiky malaza agny amin'ny firenena hafa de mendrika ao azy ny laza hazony satria ny zavatra voakany tsara performance omeny tsara de logique izy malaza mazava ho azy izy malaza ary mendrika ho azy ny laza ho azy fa amitsika Madagasikara ao nao raha manao raha tsara tsy tian'olo tsy malaza fa raha ratsiratsy mantsimantsy adaladala tiatsika tohanatsika ataotsika TikTok tohanana eram-po eran-tsaigny avelako ihany koa ny resaka mozika hiditra koa zao amin'ny lafiny finoana resaka fivavahana mijerenareo pays musulman zany tompoka rehefa mivavaka de alany priorité tsisy zavatra ambony ny fivavahana zareo efa Andriamanitra tompony igny iny ambony tsisy zavatra atao mihoatra an'igny fa iny ambony de Allah izay iny zavatra ambony tsisy mihoatra an'igny fivavahana igny de jereo ny pays anzareo jereo ny tsisy vahoaka mijaly de idirako ihany koa amin'ny pays bouddhiste
Manaova anao raha tsy manjary, manaova anao raha mantsimantsika miboda tompony zareo io, fa hita raha manko anao. Marika ino zay? Tsisy zavatra mihoatra an'igny, tsisy zavatra ambony tompony tsara ny azy rehefa manompo izy dia manompo. Fa ao Madagasikara, atsika pays kristianisme, fa sangisangy, vazivazy, vandivandy anaovantsika fivavahana Madagasikara. Akory ataony ahoana nataony pays tsika tsy hidikizo, hitao aby karazany loza rehetra amin'ny firenenantsika satria nagnino? Ataontsika sangisangy loatra fivavahana. Ao nanaovana arnaky, ao nanaovana fitadiavam-bola, ao nanaovana adalagna, ao nanitsihana aratsiana, ao nanitsihana famisaviana amin'ny raha jiaby, feno vandivandy, feno sangisangy, tsisy raha matotro mihitsy. De atsika nefa miandrandra raha matotro, atsika mihitsy tsy matotro, atsika mihitsy tsy sérieux, atsika mihitsy tia blague diso tafahoatra. De io raha mitsanga amin'ny firenenantsika. Sanatria za tompoko manatsafa na hoe mandatra sanatria fa zavatra hitako ny resako. De zay mahatonga za hoe miala tsiny raha ohatra ka ny fomba fanehoko azy fa foko feno. Tena hoe malahelo zaho amle tsangan-javatra hita Madagasikara, tena efa trop. Tena hoe mampiteny ny mona ho zaho. Na tegna tsy piteny za tsy mpanao video ohatry zao. Fa androany za tena hoe tafiteny satria tena efa mampalahelo loatra le raha. Tena mampalahelo ny nareo raha mahazo atsika Madagasikara. Tena mampalahelo raha mahazo atsika reto. Atsika miteny fanjakana, oui, ekeko fanjakana ny premier responsable. Fa atsika vahoaka koa ny manana pouvoir. Fa raha ohatran'io ny fampiasantsika ny pouvoir, ohatran'io ny utiliser-tsika ny pouvoir, tsy possible atsika handroso zany. Satria lasana fanjakana aza, mahita atsika mivazivazy igny, de ataony mahazatra le raha satria mety zao koa nandraisan'ny malagasy azy, miboaka zao delestage amoragna hira, mate velole, tsinjahagna, de adilo koa fa tsy tsara koa resaka delestage, de fa tsisy fitakina matotra de veloma. Fa manaova matotro ny tsika, manaova matotro tsika, manaova fitakina matotro, fa na fanjakana io tsy manao ohatran'io. Atsika manome tsiny fanjakana avao en général, fa atsika koa ny mba voa. Manome ohatra manko zao, ohatra zao misy entreprise anankiray, misy orinasa. De ny taléo nefa io tsy mahita faute ho anazy mihitsy. Fa ny mpiara-miasa aminazy ihany nomeny faute. Fa io koa zany tsy mba mandiny tena hoe ino koa mba raha ataoko tsy mety amin'ity orinasako ty. Fa piasa fo mena tsiny. De marina mafy io raha misy zavatra handeha amin'ny orinasanao fa io maty. De ohatran'izay koa nge Madagasikara. Atsika malagasy mitambatra ne tompony Madagasikara io fa tsy an'olo tokana Madagasikara fa atsika rehetra mitambatra maromaro tompony Madagasikara. Malagasy mitambatra maromaro tompony Madagasikara. De raha ohatra ve atsika faute zany omena olona raiky ihany fa atsika koa zany tsy mba magneky ho diso, nefa atsika mba manana faute koa amin'ity resaka tsy fahamatorana diso tafahoatra diso plasy. Tsika diso tsy matotra loatra. Tena mahasamy tena an'izay za, diso tsy matotra loatra atsika malagasy tompoko, diso tsy matotra. Mijereva anareo pays mandroso regny 85% ny pays mandroso tompoko de vahoaka matotro. Mameno azy eo vahoaka matotro. Marina ilaigna blague, ilaigna ref, ilaigna ny buzz, ilaigna sinsisy. Fa mba asiagna limity, mba misy plasiny. Fa tsy ahema zala efa resaka fahafatesagna eto. Mbola sahansasa manao blague. Mampalahelo ane ray aman-dreny regny tompoko. Tanora zany teny io. Satria tanora aby regny maty regny. Tanora aby, malahelo antegna. Tegna malahelo raiky zao tokony hanala baka. Nefa maty azy. De mbola sahanareo ve manao an'igny blague vidéo igny? Sahanareo mbola manao blague an'igny vidéo tokony hampatesitra atsika zany tokony vidéo igny zany nafahantsika manao fitakina de contraire nanaovantsika azy. Contraire. Sangisangy, atao vandivandy, atao blague trop. Tegna trop. Tegna ialako tsiny amin'ny fomba fiteny fa efa trop loatra. Tegna trop. Atsika manaova raha matotro. Fa io miova fanjakana atsika, io miova. Fa atsika tsy matotra io de lasa hoe satria zany zareo na de vahoaka tondrasany aza tsy matotra. Za tsy manohana an'izany izy, za tsy manohana fanjakana. Zay afiako tsy miresaka politika, fa za mipetraka amin'ny vahoaka tsotra. De za miresaka amin'ny vahoaka tsotra mitovy ahy. Fa za tsy miresaka fanjakana. Tsy miresaka politika moa zany za. Fa le raha tena efa mihoatra. Efa diso tafahoatra moa zany. De zay mahatonga zaho miteny. Ka izay indrindra tompoko de mbola mamerina fialantsiny zaho raha ohatra ka nisy nanohigny anareo le teny teo fa miteny zavatra hitako moa zany zaho. Maneho hevitra hitako satria tena mamparary mahita le izy mankarary fo efa tsy iaintsika zany manisy fetra n'le blague fa tena efa trop.
mba tokony fidina koa zany tokony hoe toerana aiza no anasina blagy aiza ny toerana tokony anasina hatsikana fa tsy raha jiaby atao blagy aby. De ny amaranako video moa zany de mirary fahasalamagna ho an'ireo zay mbola tsy aboigna, de indrindrandrindra mba manentagna anareo fitondram-panjakana mba anao zay araka ny vitanareo anao zay araka ny ezaka ataonareo zany amonjena anareo sisa mbola velogno reo satria tena mampalahelo le raha tompoko. Zay ihany no andrasany avahoaka hoe ireo sisa mbola velogno satria manko efa lasa efa tsy tratra efa tsy haina atao merigny fagnahy fa le mbola velogno de engany mba anao zay araka ny vitanareo no fitondram-panjakana tena hoe milela-paladia-nareo moa zany ataovinareo 100% anasitrananareo mbola velona ireo. De mankasitraka indrindra tompoko niaina hatramin'ny faran'ity video ity de za tsy de mpanao an'izao video zao fa zay ny hevitra kely zay mba ananako zay no nizarako androany de mirary soa antsika rehetra de samy ho tahin'Andriamanitra daholo.